Tsy alalavitra an'izay ihany isika tsy misy ny ezaka atao amin'ny tsy fahampin'ny isan'ny mpitsabo mpanampy eto Madagasikara raha toa tokoa mantsika tokony hiasa 10 ora isam-bolana ireo mpitsabo mpanampy fantatra fa amin'izao fotoana izao miasa hatrany amin'ny 900 ora izy ireo. Io moa no voarakitra tao anatin'ny fanambarana izay nataon'ireo teo anivon'ny SPAM na ny syndicat des agents paramédicaux de Madagascar. Mazava kosa ny fahitan'ny SPAM ny zava-misy atao anatin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ankoatra ny tsy fisian'ny ezaka eo amin'ny tsy fahampin'ny isan'ny paramédicaux qualifié miasa amin'ny hôpitalim-panjakana, izany hoe amin'ny ankapobeny dia miasa 700 ora isam-bolana ny paramédy iray eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Raha toa ka 10 ora no voafaritry ny lalàna sy ny fampitaovana ny hôpitaly ary ny fahalafosan'ny vidin'ny fanafody dia mibaribary toy ny tafika andrefa-tanàna, ny injustice sociale eo amin'ny fanatanterahana ny fanomezana ny zo ho an'ny mpiasa. Meken'ireo minisitra ny fahasalamana ny fandimby teo aloha zany fa mitombina ary rariny sy hitsiny ny tokony ampiakarana ny grille indiciaire ny paramédicaux hifanaraka amin'ny catégorie professionnelle ny tsirairay avy. Nijanona ho resaka ambava sy fampanantenana fotsiny anefa zany fa ny mpifanohatra amin'izany no nitranga toy ny fanapahan-karama, famindran-toeran'ny mpiasana, fampirorona ara-tsaina, fandrahonana samihafa. Ny filoha ankehitriny dia nilaza fony izy mbola minisitry ny vola sy teti-bola fa azo tanterahana ny fitakian'ny paramedy amin'ny repoblika faha-efatra. Koa heverinay fa ny minisitra izay tonga eo dia vonina hanatanteraka ny fampanantenana Andriamatoa filoham-pirenena. Mijoro ny SPAM anoho ny fitakiana efa natao hatramin'izay ary tsy avelaka ho raraka an-tany mihitsy ny ezaka efa natomboka. Tokana kosa ny zavatra takian'ny SPAM ary tsy amorona fitakiana vaovao fa ny fampiakarana ny grille indiciaire ihany hifanaraka amin'ny zava-misy atao anatin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka.